tapaka omaly nandritry ny Filan-kevitra Monisipaly ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa ho raisin'ny OMAVET Ampasampito ny fitantanana ny Contre, visite Antsakaviro. Io contrat de partenariat io dia niverina ho dinihana tamin'ny andro voalohany. Inona no ao anatin'ny fifanarahana arak'asa io dia io no anapahana ny atao hoe resaka contre visite na fanaraha-maso mikasika ny entana ny toetry ny tomobile na ny fiarakodia rehetrarehetra izay mivezivezy manerana ny tanàna Antananarivo eo amin'ny resaka fitaterana indrindra. Izany raha natao taloha teo Antsakaviro dia niverina kosa fa noho ny loza izay efa matetika tranga ankehitriny tsy ho resahana intsony zany dia no iveriny tanàna Antananarivo fa tokony ho araha-maso akaiky mihitsy ny toetoetry ny fiarakodia izay manao fitaterana eto Antananarivo. Fantatra moa fa anampy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin'ny fanaovana marquage au sol, travaux de signalisation routière sy ny fanatsarana ny lalana arak'izay tratra ny OMAVET. Omen'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra enim-bolana ny OMAVET ahafahana manomana ny fanombohana ny asa.